mba vahoaka endry sy manan-tsaina tokoa io firenena lehibe io dia Deutéronomie toko faha-efatra ny andininy faha-enina tapany by ao anatin'ny lahateny voalohany nataon'i Mosesy ho an'ny vahoaka Israely no nanambarany hoe koa tandremo sy tanterao izany fa hieverana anareo endry sy manan-tsaina eo mason'ny firenen-kafa andre ireny lalàna rehetra ireny mantsy izy ka olohabolana hoe mba havahoaka endry sy manan-tsaina tokoa io firenena io. Dika teny ombonana eto Madagasikara koa tandremo sy tanterao izany fa izany no fahendrenareo sy ho fanananareo saina eny mason'ny firenena samihafa. Faindray izany lalàna rehetra izany izy ireny ka hiteny hoe olona endry sy mahiran-tsaina tokoa io firenena lehibe io. Dika teny protestanta fanitsiana fahenina koa tandremo sy tanterao izany fa izany no saina mampahendrena ho anareo eo mason'ny firenena izay andre izany lalàna rehetra izany ka ho vaky hoe vahoaka endry sy manan-tsaina tokoa io firenena lehibe io. Dika teny katolika inona roa isika no vokatry ny fankatoavana an'Andriamanitra sy ny teniny? Miavaka amin'ny rehetra satria manam-pahendrena sy mitombo amin'izany. Miavaka amin'ny maro satria manan-tsaina sy mahiran-tsaina. Miavaka amin'ny hery ananana sy ny fahamatorana satria tonga olo-dehibe sy ankohonana lehibe ary firenena lehibe. Aza dinoana ny voalazan'ny Salamo 121 ny andininy 100 manao hoe endry noho ny zoky olona aho satria ny didinao no tandremako. Andriamanitra ekeko tompoko ianao ary ny teninao no ankatoaviko. Amen.